Bijouterie Pantsu manolotra anao ny logité. Oui, bonjour, je suis Tika Diaby, manolotra anao ny logité. Bonjour. Sardine trésor. manomboka ny logité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be. Charbon-bout manolotra ho anao ny logité. Charbon-bout madio mateza mora ampiasaina. Nettoie manolotra ho anao ny logité. Nettoie liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Ouais, tolaza mangirana tsy malefaka tsara volondry. Natura sady manitra sy tanora lalandavako kindry a. Natura ihany kia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny logité. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos manolotra anao ny logité. Un produit de Chine. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miarabatompoko alarobia fa 10 ny volana desambra tongasoa indray ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ireto ny lohatentsika. Androany dia nampahafantariny seny tamin'ireo solitenany candidat ny kady mirindra na ilay logiciel izay ampiasain'ny seny mandritra ny fividiana fiodinana faharoa. Nanamafy ny hijanonany ho mpanohitra izay ho filoha lany eo ny antoko manda ho an'ny firaisam-pirenena tamin'ity androany ity. Taorin'ny fampidirana amponja vonjamaika an'izy ireo lahy ny kastanana ilay mpisolo vava dia nanao fanambarana ny ministry ny fitsarana miaraka tamin'ny olafitry ny mpisolo vava tamin'ity androany ity. Mitokona mandritra ny 27 ora kosa amin'izao fotoana izao ireo mpiasa eo anivon'ny Kromita malagasy manerana ny nosy. Any ivelany mbola manaitra ireo tompon'andraikitra ambony any Frantsa ihany ny gilet jaune amin'izao fotoana izao. Santiona mbaovao tompoko lasia tompoko vavy anasana anao anaraka hatramin'ny farany ity fotoanantsika androany ity. Ny tapany faharoa kosa dia horavahintsika amin'ny sehatra izay omentsika ny mpitolotsotra olom-pirenena tsirairay avy amin'ny fahitan'izy ireo na fiatrehan'izy ireo fiaim-piainana iray na tranga sosialy iray izy ihany koa ny zanam-pandarana hafa tahaka ny hoianao izay hoarahana amin'izany fahazahoary aloha dia hiaran'olotra aminao ny actu sy ny la une ny tenako sy miora miaron-jatovo. Tampahafantarina ny solitenan'ny candidat ny kajy mirindra na ny logiciel ho ampiasain'ny seny mandritry ny fifidianana fiodinana faharoa. Izany dia entina analana ny aiain'izy ireo amin'ny osika na alatra mety ataon'ny seny na mafisy ny filohan'ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana ihany koa fa miezaka miasa anatin'ny fangararana tanteraka izy ireo mba hampisy ny fitoniana eto amin'ny firenena mitatitra ny vaovao Rinandre Malala sy Zorandre Atsalama. Kajy mirindra ara-dalàna eken'ny rehetra ary tsy mampisy disadisa izay no tanjon'ny seny mandritry ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Aseho amin'ireo solitenan'ny candidat fa tsy mitongilana voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Pirofo mitohaka amin'ny tenda ho ny filohan'ny seny fa mangarahara ny asan'izy ireo ny fitovian'ny vokatra avy amin'izy ireo sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Dikany tsy misy olana ny logiciel ny seny ary tsy misy olana ny logiciel ny notre cour constitutionnel rehefa mamoaka vokatra anankiray ihany zany. Na izany na tsy zany nefa ny mba hahafahantsika manana ny fahatokisany be sy ny maro ary zay fahatokisany zay dia zavatra lehibe loatra eo amin'ny fitantanana ny fifidianana dia zay no antony nanaovantsika nyity zavatra tandroany ity indray zany mba hoe tena hifanatrehana ary mba havela ikirakira n'le logiciel mihitsy zany eto reo solitenany candidat. No amafisiny ihany koa ny fitakiana ny fialatsiny ampabe maso izay nataon'ireo olona nanosim-potaka ny seny tao anatin'ny fiodinana voalohany. Aminy tsy mitanila ny seny ary voninahitra ny hampanjaka ny fahamarinana entina hikatsahana tombontsoa ambonin'ny firenena.
satria izay mpitantana ny seni dia mahita fa efa reraka dia reraka ny firenena malagasy ka tsy zao ntsony ny fotoana anotokotonana fifidianan'izany. Hoentina mampafantatra ny fomba fiasan'ny seni amin'ilay kajy mirindra ampiasaina amin'ny fifidianana dia misy ny atrikasa iarahan'izy ireo amin'ny solotenan'ny kandida mirahalahy ao anatin'ny 3 andro. Nantitrateriny filohan'ny seni NQ fa tsy tokony hisy ny fifampiatsiana eo amin'ireo kandida hifaninana indrindra ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao. Fa nanamafy ny fijanonany ho mpanohitra izay filoha lany eo amin'ny fividinana faharoa eo ny antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena. Tsy ankasitrahan'izy ireo ihany koa ny fifidianana izay atao ambiletra fa ny fanatanterana ny tena fampihavanana no katsahany ity antoky ity amin'izao fotoana izao. Araka ity fanadadiana entiny Andriamasy Zora Andriatsalama ity. Nandritra ny fiandrasany ny valim-pifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany no efa nanambara ny antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena fa tsy navita ny adidi ny mpitondra ka tokony nametra-pialana. Isan'izany tsy fitezana maro nandritra ny fifidianana iny. Amin'izao fotoana dia efa mivoaka ny didy tsy azo ivalozana avy tamin'ny fitsarana avy malam-panorenana ao amin'ny valim-pifidianana izay ampiditra antsika amin'ny fiodinana faharoa. Aminay dia mitovy tsy misy valaka ireo kandida roa ireo, samy mitondra ny sy nampiainan'ny firenena tao anatin'ny jadona, samy nanao ampimamba ny harem-pirenena, noho izany iray ihany ireo. Noho izany na iza ho lany amin'ity fiodinana faharoa ity dia manambara fa tsy misy manambara tsy ampiambambana fa mbola hijoro mpanohitra ary miezaka sy hiezaka mpanetretena amondronareo rehetra vonona hijoro ho an'ny fampihavanam-pirenena mitondra any amin'ny refondation. Tsy mankasitraka sy tsy raitsi-kombakomba amin'ny fanaovana ny fifidianana fiodinana faharoa amin'ny filoham-pirenena izany ny antokomanda ho an'ny firaisam-pirenena. Miandrandra sy miandro fifidianana madio aoriany fampihavanana tena izy ary ankatoavin'ny rehetra izy ireo. Akon'ny fampelezan-kevitra metoy ny fitetezam-pasitra ataon'ny kandida laharana 520 Marc Ravalomanana amin'izao fotoana. Volanina trano ny vahoaka manerana ireo faritra izay andalovany mazava ny safidy ho an'ireo vahoaka satria naongana sy ny mpanongana no ifanandrana amin'ny fiodinana faharoa avy eo. Volanina trano ireo vahoaka marobe manerana ireo faritra izay nandalovan'ny kandida laharana 520 Marc Ravalomanana androany. Isan'izany tany amin'ny faritra Atsinananosy, ny Teto Brickaville, Moramanga ary Ambatondrazaka. Efa nandrasany efa ela izao fifidianana izao hoy ny kandida laharana 520 Marc Ravalomanana raha nitafa tamin'ireo vahoaka namparavaravola. Uporfony ny vahoaka mandritra io ny fisiny ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 satria ny naongana sy ny mpanongana no ifanandriny. Zao, enoy tsara dia eritrereto tsara dia jereo tsara. Tafita amin'ny dingana voalohany iny tsika fa hiditra amin'ny fiodinana faharoa. Ny olona hiatrika sy fanandrina amiko ilay nanongana teo. Dia hifanandrina zany mpanongana sy ny naongana. Noho izany mila mijery tsara, mandinika tsara, manapaka tsara hoe aiza ny maizina, aiza mazava, aiza ny tsara, aiza ny ratsy. Ary indrindrindrindra mieritreretra hoe nanahoana ny fiainanay nandritra 7 taona 2024 tamin'ny 2025. Henoko ny vavaka nataonareo sy ny antsoantsinareo tamin'ny 2025 tamin'ny 2024. Averana aminay dadanay tonga aty ty fifidianana zay ohatra antsika ty anisany fifidianana hafa indrindra, manana ny tantarany, manana maizy azy ary ijoroany voaka malagasy hoe joro amin'ny fahamarinana Mandrakariva izy sady masina no marina.
ankoatr'ireo vahoaka marobe izay efa resy lahatra amin'ny programan'asan'ny kandida marika ravalomanana tsy mitsatry ny mitombo isa ireo antoky sy fikambanana manoana azy isan'izany ny fifondronan'ireo ben'ny tanàna teo aloha tamin'ny fotoam-pitondrany koa eto zany zahay dia manainga any vahoaka rehetra anatin'ity Madagasikara ty mba hanoana azy satria kion-dalana lehibe zay tsy ahafahany firenena miala intsony zao dia ny fanatanterahana ny programa rehetrarehetra anavotana ty firenena ty satria dia hita fa latsaka angaterena tokoa tsy fandripalemany ny zaza tsy mianatra ny fahasalamana ny rehetrarehetra dia hita hoe mikatso avokoa ka noho zany tompo dia reto zahay zay solotena ihany milaza zay eto fa hoe tokony hirahintsika ary feo tokana loantsika vahoaka dia président marika ravalomanana nitoanatsika am'izao fidinana faharoa zao toko angamba fa tonga saina daholo tsika na rehetra fa dia androtsaka ny numéro 2020 zay floa dia marika ravalomanana ihany mitondra sy tantana ty Madagasikara ty satria izy mahay malala mavita mafantatra atsikana fiainatsikana ty ambanivohitra ko manentana atsikana iara Madagasikara indrindra faritra loatra mangoro androtsaka ny safidy dia le safidy raena dia numéro 2020 dia zao ia misy an'ilay lalana 2020 eo akaikineo misy an'ilay manao lalana tiako Madagasikara eo akaikinay misary asorona aloha ty zay io tongava mifidy ary eto miaraka aminareo olona anankiray lay lazaiko hoe atao mizazona olona anankiray mbola misalasala reseo lava tety andreny trano reny nareo ampiasa hoe manifesto hoe reto tanterahana farany any dia nilaza aminareo alovo matotsika ankoatra ny tany amin'ny ilany atsinanany nosy iny dia nandalo tao alarby vatsosola ihany koa ny kandida marika ravalomanana androany ety zany zao le sariny vaovao tanao ino alohan'ny anarahantsika ny dokam-barotra dia tsara ny mampahafantatra atsika izay manaraka any an-tokantrano any fa misokatra amin'ireo kandida rotonta ny dreamine ary mandray ny vaovao sy ny dokam-barotra ny sport moa zany amin'ny fampielezan-kevitra izay tanterahan'izy ireo ny fanatanterahana izay moa zany dia ho fisokafana amin'ny araky ny fanambarany seni ao anatin'ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra ao anatin'ity fiodinana faharoa ity ndao ary anaraka dokam-barotra isika iverineto afaka fotoana foy anatin'ny zanam-pandaharana ny toy ny vaovao moa zany isika ao anatin'ny actu ny hotoizantsika amin'izany dia ny vaovao mikasika ny fifandiran'ny mpisolo vava sy ireo roa lahy izay nambara fa nikasy tanana azy taoriny fampidirana ponja vonjomaika n'izy ireo lahy nikasy tanana ilay mpisolo vava dia nanao fanambarana ny ministry ny fitsarana niaraka tamin'ny ololafitra ny mpisolo vava androany mikasika trany ny toy iny ny raharaha iny mbola mitoy ny fanadiadiana ary avela anao ny asany anaty filaminana sy ankalalana ireo mpitsara raha ny votoatiny izany fanambarana izany tsy ekena ny tsindrina ny fitsabajabana amin'ity raharaha ity hoy ny ministry ny fitsarana von'olona noho ny seho teny an-tanimena ary ny lalàna ihany no afaka milaza izay sazy hiatra amin'ireo tompon'andraikitra tamin'ity tranga ity tsy maintsy jerena kosa ny andaniny sy ny ankilana fa tsy misy ny fitonglanana mivalin'ny fanadiadiana ihany no ahafantarana ny tena antony aviany fikasihan-tanana iny ny fametrahana ny fahaleovan-tena ny fitsarana sy ny famelana ireo mpitsara hiasa ankalalahana no antoka ahitana ny marina amin'ity raharaha ity ny pression na inona mety hoendrika pression za koa zany maha-ministry ny fitsarana dia mametraka an'izay hoe okakoa ny pression na avieza na avy amin'iza na amin'ny endrika manahoana na amin'ny endrika manao ahoana mananjo ny ho voary taky ny olona rehetra kosa nefa ireto voalaza fa nahavanana ny loza ireto misy kosa araka zany ny dingana arahana amin'izany araka ny voalaza ny filohan'ny olavitry ny mpisolo vava izy ka misafidy aka piaro zany izy aka avocat zany izy dia nidingana voalohatao zany ireo dia mifampiresaka amin'izay avocat hiaro anazy ka raha ohatra zany ka misy ny fanarahana mazava zany sy fifanekena any
dia amin'ny raha ohatran'izao zany dia ilay avocat izay alainy no manantona ary manao fangatahana amin'ny batonnier zany dia momba n'izay zavatra zay dia ny batonnier zany no mandinika araka ny lazainy lalàna ny fombafomba tokony ho ajaina amin'izay lafin'izay. Ny tondra fanazavana mikasika ity raharaha ity ihany koa ny teo anivon'ny sampana misana ny eloko abehivavy eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Ny laza ny tompon'andraikitra fa tsy misy ny tsindrina azo azy ireo nandritry ny famitorana, tsy nojerena ny andraikitry ny tsirairay fa nentina toy ny olotsotra ireo rehetra voakasika ny raharaha. Verinay ohatra ny olotsotra rehetra na ny andaniny na ny ankilany tsy nijery zany zahay hoe solovava ity miarambona ity na zanaka generaly ny ankilany na dia zay ary ny statut zareo fa dia nataotra ny ankety rehetrarehetra iny dia iny moa zany ny vokany. Namafisina fa samy noenona ny andaniny sy ny ankilany, mbola karohina hatreto ilay tovolahy fahatelo namandreto efa any amponja, marina fa misy ihany koa ny fitoriana mipetraka amin'ilay mpisolovava amin'izao fotoana izao momba ny fikasana hamono sy ny fitondrana fiara tao anatin'ny amamoana. Izy roa lahy kosa miandry ny fitaom-pitsarana azy ireo. Fa eo amin'ny sehatry ny fitaterana nabakabaka olana efa mpahazo ny fiaramanidina rehetra no nahazo ilay fiaramanidina avy amin'ny kompania Tsaradia araka ny fanazavany Air Madagascar androany. Olana teknika teo ny pare-brise izay mifandray amin'ny système de dégivrage no nisy araka ny fanazavana no ny fiarovana ny mpandeha no antony niverenana tany amin'ny serana mpiaramanidina taorian'iny dia efa nisy ny fidinany ACM mivantana niaraka tamin'ny teknisianina ny jerakaiky ifanamboarana izany sy ny afany indray misidina. Efa olana matety pitsanga amin'ny fiaramanidina ny nitsanga tamin'ilay fiaramanidina mamtoy ny Antananarivo amin'ny sambava raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra ao amin'ny Air Madagascar androany. Ny système de dégivrage no nisy olana raha nitatitra hatrany. Raha toa ka misy ny tsy fahatomombana mikasika izay dia tsy afaka ny iainga mihitsy ny fiaramanidina. Raha ny fanazavana ny solombavambahoaka avy amin'ny faritry Sava iny izay isany nandeha tamin'ity fiaramanidina ny kompania Tsaradia ity, efa indroa no nisy olana ilay fiaramanidina mialohany ny aingana. Tsy niainga araka ny fotoana efa nomena ny mpandeha ihany koa nefa ilay fiaramanidina. Saiko maty zay tamin'ny omaly tagnatin'ny avion. Rehefa nandeha iny avion iny tamin'ny omaly, tsy niala piste nandeha tokony teo amin'ny 600 metra ka le pana tsy afaka nandeha. Voatevy natsuitigny amin'ny automobile kely regny natsuitigny mbola tsy ny décolle zay fa tavela. Nangalagna mécanicien napidirigny tagnatin'ny avion to nikotrokotro ato. Efa tagny amin'ny 1 heure mahery nandeha le avion tsy avadia niarany tamin'ny omaly. Antananarivo mandeha sambava amin'ny fiaramanidiny ATR adiny raiky ny sasany. Efa nandeha adiny raiky zay agnabony avion. Efa mahery 3 minitra 7 minitra tavela zay zay tonga sambava. Kava nisy rano gatoko zay tao ambany tao satria za fagnandro amin'ny tany misy amin'ny vavavagna fiboagna raha misy loza igny. Nivolagna commandant agnatin'ny avion boka avy hoe misy problème avion tsika tsy maintsy mipody Antananarivo. Niala mboetry ny passager tagnatin'ny avion tamin'ny omaly. Mbola misy adiny araiky amizay koa zay vao tafapody Antananarivo. Savoritaka tagnatin'ny fiaramanidiny omaly. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny Airmad tsy azo andehanana amin'ny ariva ihany koa ny zotra makany sambava ka efa tara ny fatongavana devotery ny verindalana izy ireo. Tsy fiaramanidina iray ihany anefa no tratra n'ity olana ity fa tojo ny tsy fahatomombana ihany koa ny mamtoy ny La Réunion sy Madagascar izay fiaramanidina ny kompania Tsaradia ihany. Zay tonga teo ivato nandeha nagnatony responsable ino ny tokony atao fa tokony mody sambava zay. Misy olo maro be koa mitangorona eo alohanay fa niaraka tamin'ny fiaramanidiny ny Tsaradia koa nandeha koa io fiaramanidiny nitondra olo boka avy Antananarivo ivato andeha La Réunion. Efa nandeha adiny araiky io fiaramanidiny io pantambony abakabaka tany koa nipody boka avy eo. Nahevo kokoa ireto olo tagnatin'ny kompania ireto mitovy kanay. Manoloana ireo tranga ireo dia midina ifotony mijery ny olana miaraka amin'ny teknisiana ny avy amin'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM. Jerena mandritra izany olana ary izy ireo no manapaka ny ahafahan'ny fiaramanidina manidina na tsy aorin'izay. Ho an'ny ateto sambava ity zao ny ampitso vao nalefa ireo mpandeha raha ny fanazavana azo hatrany.
isan'ny tranga voalohany hita sy ireto eto Madagasikara ity tranga ny farany herinandro ity ary nambarany mpandefa miandry ny fanomezana toky izy ireo. Fa olana iray ihany koa ny fitokonana mandritry ny 2.7 ora amin'izao fotoan'izao izay ataon'ny mpiasa eo anivon'ny Kraomita malagasy manerana ny nosy. Ny alan'ny orinasa rosianina tsy misy atakandro amin'ny Kroma no angatahan'ireo mpiasa ankehitriny raha ny nambarany solitenany delegen'ireo mpiasa dia betsaka loatra ny fanararaotana ataon'ity orinasa rosianina ity eo anivon'ny Kroma ankehitriny mitondra ny antsipriam-baovao mahakasika izay ary Sonia Andrenirina sy Anjara Kotonorainy. Ny anampy ny orinasa Kraomita malagasy no nahatongavany ilay orinasa rosianina Ferram Mainina eto Madagasikara. Saingy ny mifanohitra amin'izay nefa no ataon'ity orinasa ity raha ny fanazavany delegen'ny mpiasa eo anivon'ny Kraoma. Anampy anay izy nefa ny kapitaln'izy ireo fotsiny dia efa namperitreritra anay satria 10,000 rouble izany hoe raha vadika vola gasy dia 500,000 ariary ny vola entin'izy ireo anampina anay nefa mariana fa ny kapitalny Kroma SA dia 3 milliards d'ariary. Rehefa tonga teto izy dia ny fanarahana fa ny orinasa Kroma no miantoka ny mine zany hoe ireo permis zany afahana mitranaka an'ireo Kroma dia anome ny mpiasa sy anome ny fitaovana fa ary zareo kosa no hitondra ny vola entina iodona ny orinasa zany hoe andoavana ny karamoam-piasa sy ampandehanana ny orinasa amin'ny akapobeany. Rehefa tonga teto nefa ary zareo amin'izao tsika miteny zao dia tsy misy vola mihitsy mbola nalohan'izy ireo nanomboka volana septambra fa karama $198,000 no nomen'izy ireo na misy volana septambra na misy volana oktobra zany hoe ireo vola nomen'ireo ary dia mbola voalaza fa tsy misy impôt. Manoloany io zava-misy io dia manatanteraka fitokonana mandritry ny 2.7 ora amin'izao fotoana izao ireo mpiasa mahery ny 100 manerana nosy eo anivon'ny Kroma. Fitokonana izay nanomboka omaly. Ny alany ity orinasa rosiana ity tsy misy atakandro moa no takin'ireo mpiasa. No marian'izy ireo ankoatrio fa efa nandefa fitarainana teny amin'ny Bianco ihany koa izy ireo satria tsy nisy antotolobidina natao mikasika izay orinasa anampy ny Kroma ka nahatongavany ity orinasa rosiana ity. Nilaza niakatra amin'ny dingana manaraka ny fitokonana moa ireo mpiasa raha toa ka tsy misy valiny atao anatiny 2.7 ora ny fangatahan'izy ireo. Ho any amin'ny commune Antsahafilo ao amin'ny districtny Ambohidratrimo isika ao amin'ny commune io izay misedra olana ny fahasimban'ny tohadrano ao an-toerana. Vokatra izay ihany koa dia misedra olana ireo tantsamy izao fitaopany etsana izao mba hisy ny fampandrosoana eny fotsiny ary dia misy ny fampitaovana ataon'ny faritra Analamanga ho tantsoroky ny commune rehetra manodidina Antananarivo renivohitra nanangana ny vaovao teny an-toerana ary miaraka Rojo Ravaka sy Doda Razarjato. 330 kilometatra mialana Ambohidratrimo no misy ny commune Antsahafilo ahitana ponina manodidina ny 5,000 any ho any. Fitaopany etsana izao 5 misedra olana ny tantsahany an-toerana no ireo tohadrano roa sy mba tanteraka ka mila fanarenana. Misy toerana ray izay ataontsika hoe andrano mirafy izany misy tambary eo amin'ny 10 hektara io ngamasany fa ny todrano-zay dia tena lasa ny rano 50 isanjato raha ny filaza satria ny todrano manontolo lasa daholo mbola misy lakan-drano lavidavitra niara-nietsaka tamin'ny tao. Mba hisiany ny fampandrosoana eny fotony anome fitaovana ny commune rehetra ny faritra Analamanga ho tantsoroka ny santarana izany ny district Ambohidratrimo izay notolorana simenitra 10 tonne toana Antsahafilo commune 10 amin'ireo 420 no mahazo tombontsoa amin'izany. Ny safidy moa dia avy amin'ilay jerentsika hoe tena kamehana na retina azo ireo zao dia tenentsika hoe le commune tena ambanivohitra zany no tena anjerena satria ny zavatra misy an'izao akaiky ny fahavaratra dia misy zavatra tsy maintsy fonjena maika ny lalakely andehanan'ny mpianatra andehanan'ny mponina mivezivezy ny anankiray dia nitodrano koa amin'izao fanombohan'ny famokaran'izao. Amin'ny herinandro ezahana azo ny anjarany ihany koa ny commune any amin'ny district hafa manodidina ny Antananarivo renivohitra. Efa andalana ihany koa ny vy sy ny tafo ka hisy ny lamina apetraka amin'ny fitsinjarana izany.
vao ny fanabeazana indray tsy ampy ny efitrano-tsekoly ianarana eny amin'ny CEG Ankarobato. Ankoatra ny isan'ny mpianatra isaky ny efitrano-tsekoly izay mihoatra amin'ny tokony ho izy, voatery noferana 10% ihany koa ireo ankizy afaka CEP 6e noraisina raha misa 700 izy ireo. Ovaova kosa nefa izany olana izany ankehitriny satria omaly ny fametrahana ny vato fototry ny CEG vaovao araka ny vaovao entiny Sonia Andrenirina sy Zora Andriatsalama. Efa nanomboka tamin'ny taona 4 no voatery nindrana ny tranon'ny foyer de jeunes ireo mpianatra teto amin'ny CEG Ankarobato noho ny tsy fahampiany ny efitrano-tsekoly. Ankoatra io raha tokony ho 7 isaky ny efitrano isan'ny mpianatra dia tafakatra 5 noho ny tsy fahampiany ny fototra-fitrasa izay ihany dia voatery noferana 10% ny isan'ireo ankizy afaka CEP 6e noraisina teto anivon'ny CEG raha miisa 700 izy ireo. Tsy fampina salle zao dia naniora mpianaran'ny mpampianatra raha tsy ampy dia eo koa zany ny fandraisana mpianatra zany voafetra ilay izy nefa mbola be dia be ny tokony hianatra. Ovoava kosa izay olany tsy fampiny ny fototra-fitrasa izay satria totosa androany ny fametrahana ny vato fototra ananganana ny CEG vaovao. Misy rihana roa ary ahitana efitrano miisa 8 ity fototra-fitrasa ao ahorina eto ity. Ny vola ananganana azy moa dia vokatry ny vola miditra ao amin'ny commune. Ka rehefa natao moa ny tombamidin'ny asa dia mahatratra eo amin'ny 1 milliard maherikely eo ny tombamidiny satria efitra voaly zany izy tia efatra ambany dia efatra ambony dia fonds propre ny commune daholo no anatanterahana azy. Zava-dehibe tokoa ny fanampiana amin'ny fanorenana sekoly ataon'ny commune tahaka izao. Hoy ny lehibe ny farim-piadiam-pampianarana aty Atsimondrano satria na eo aza nitetika asan'ny ministera amin'ny fananganana sekoly dia tsy maharaka amin'ny filana manerana ny nosy amin'ny fanorenana sekoly ny teti-bolan'ny ministera. Efa misy tokoa ny programme ministera fananganana fototra-fitrasa kanefa fa rahantsika malala ny fahamaron'ny sekoly eto Madagasikara dia tsy araka vita ao anatin'ny fotoana fohy daholo ny rehetra ka izay ny sorana ny commune manampy amin'izay fananganana fototra-fitrasa izay. Ahatra enim-bolana ny faharetan'ny asa fanamboarana ary vinavinaina hiasa avy hatrany amin'ny taom-pianarana 2022 avy io. Fa any Frantsa dia mbola mahoraka hatrany ny olana ifanandrina ny fanjakana frantsay sy ireo gilet jaune. Izy ireo izay mitaky fanovana amin'ny fitantanana indrindra amin'ny farim-piainana satria mihamidangana hatrany ny vidin'ny solika. Efa tapaky ny volana novambra izy ireo no nanomboka ny tarika sy ny taky izay fitakian'izy ireo izay ary mbola manamafy izany ankehitriny. Nanomboka ny tapaky ny volana novambra ka hatramin'izao ny hetsika ataon'ireo gilet jaune any Frantsa. Fototry ny fitakiana ny tsy faneken'izy ireo intsony ny fiakaran'ny vidin-tsolika tao anatin'ny herintaona mantsy. Ny lasantsy niakatra 10 isanjato, ny gazoal nanatombo 13 isanjato tany an-toerana. Mirotsaka any amin'ny kitapo mbola mpanjakana avokoa ny roa patelony avy amin'ireo vidin-tsolika ireo. Efa nanambara nefa ny fitondrana frantsay fa ny vidin'ny akora eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no mahatonga ny fiakarana tsy ankiato ary mety mbola hitohy hatramin'ny taona 2024 izany. Toerany maro anisatrany nefa izay vidin-tsolika miakatra izay ary miahenjana ny hetsika sy fanakorontanana ataon'ny gilet jaune. Ahitana hetsika avokoa manerana ny tanàna ao Frantsa. Tamin'ity androany ity dia tao lila noho ny famitona ireo gilet jaune ary niarana aneo fa tsy mahalala ny zavatra niainan'ny mponina andavanandro ireo mpitondra ao Frantsa. Mpitondra teny ny vahoaka ny gilet jaune efa voapirofy izany fa betsaka ny tsy mankasitraka ny fitantanana ankehitriny. Tsy maintsy miteny amin'izay izahay satria efa be loatra izay satria tsy mahafantatra ny ainan'ny vahoaka maro anisa ireo mpitondra ireo. Izahay dia mifomaraina miasa mifofotra mitady ny hoanina isanandro saingy mila miova izany ankehitriny ka tokony hojerena amin'izay ny vahoaka miandrandra fanovana. C'est des représentants de notre situation. Tsy ahivina fa vao maika nampitombo ny atezeran'ny mponina ny valiten'ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Tsy resy lahatra tamin'ny fanazavana omen'ny filohan'ny vahoaka frantsay. Manoana ireo fanakorotanana izay mifanindran-dalana amin'ny hetsika ataon'ny gilet jaune dia nanambara ireo mpitarika ny hetsika fa samy hafa tanteraka ny fitakian'izy ireo sy ny ataon'ny mpanararotra, mandroba sy mangalatra. Izay ny azo nandotra aloha tamin'ny tapany voalohany iny ireto indray no miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa.
oabolana na oampitenenana fomba fiteny ahitana ny teny hoe rano no nanontaniana ireo izay sendra ny mpanao gazety androany anatiny ho ianao. Tanterina amintsika anatiny hafakely kosa ny akon'ny diabe nataon'ireo dadabe noely mba herin'ny roa alina tany Italia. Anatin'ny zanam-pandarana faharoa ihany koa isika amin'ny tapany faharoa izany dia hanome sehatra na kianja ho an'ireo olom-pirenena amin'ny zanam-pandarantsika vaovao moa izany hitsara farany ho vahiny hiaraka amin'ny Jery Edouard ireo ny tenako no mametraka ny veloma mandrapitafa indray.